atolotra anao izao. Tokatranoko dia mpeny ny njara soa no lalaina Patrisia. Ireo amelona ny tantara, ny Ony, Louise, Tina Vololona, Faly, Gaston. Mpanao totosa, ny Ony Ramana Misata. Tohiny. Ayatanao Riseta? Salama rineny. Tonga hitsidika anareo aty ako. Zao zany ianao vao mahatsiaro azy telo mianaka. Ny tena marina re matahotra ny dada dia tsy sanandalo. Fa dia inona loatra ny tena ao anatin'ny lohanareo menakavy ao e? Toa io zanako foana nanaparanareo ny agegenareo. Oako izay rineny fa efa milamina ny amin'iny a. Vao tamitato nga ny avako dia nilefaka sahady. Ianao an'io dia mahazo amiko Riseta. Mba aleo aloha hijanona amin'izay le kitrakitra rineny fa nareo koa izany a. Manginy re, za setra no miresaka. Fatarao tsara ve aloha ny adidy amanao raikitra ao Andriamatoa. Voalohany aloha miala tsiny afa diso e. Ifonako eto anatrehanareo ny adalako rehetra ary mampanantena fa iova amin'izay. Dia mihevitra fa vita amin'ny fonana ny zava-bitanao. Raha tsy anjara ako, adalaina amin'ny oroka safosafo dia angina. Ary nataondrenao sy ny anabavinao azy ka. Ka mbola ho avy eo ngeny iny hitsidika azy. Le resaka anabaviko indray tena mbola zazasaina izy fa ifonako tompoko. Efa afaka ve moa nitsilonareo menakavy tsy hoinareo hoe mifona. Ka zay ho any tsy nandalovako tahotra ny dada. Inona koa matahotra eo fa tsy fandraisana andraikitra fotsiny tsotro izao. Aizako efa hita fa kidy be miandry andro le olona dia mbola edivana sy anaovana toetra tsy zaka foana. Dia za raha zany sitaka dia hoe avelao any fa tsy demeritany very zareo. Teraka ilay zaza vao vadiko zanako. Mampimebe e. Tena miala tsiny re. Nareo koa moa tsy mba nampilaza hoe teraka na manao ahoana e. Tena hiavitra sy indray hitako ngeny mba niteny hoe teraka anjara e. Rehefa nailika reo dia vitanay nenaika. Inona manakana anao tsy antso ary izany. Ka miantso foana ary ny fa tsy raisy ny anjara. Opa foana no valin'ny mesaziko rehetra. Zay mihitsy koa ny mendrika anareo menakavy e. Tena za hitako ny reninao sy ny anabavinao fa atako malala marabodo atsara mihitsy. Aleo re mba ilamina lisy fa tena mifona ahy. Azafady kosa. Rehefa nareo no migidragidra ny zanako tsy misy hoe milamina izany. Ko ianao hoe ataoko hoe milamina mifona. Tsy hitako hoe zany hoe inona rao no ataoko anao e. Inona kely hoe rehefa tsy hitanao izay atao io mivaravarana ny diranao dia io ihany ivoahana. Leo ranga mibandy ala. Vitanareo zany zareo a. Za koa leo be an'le tabataba. Tsy azoko efa mifona mbola be kabary be ihany ianao tsy azoko mihitsy. Saintsainy le vava avoaka fa tsy keto ato. Ao bisonareo mianaka e. Atsony tady eo ihany. Veloma tompoko. Outra matura budwa. Ahoana ianao izay moa azafady? Afaka mandroso ve aloha e. Tonga hitsidika azy telo mianaka ka. Tena akaiky tokoa tsy manitra fa lavitra vao mamerovero. Fa inona koa ty mahazo anao e mba hitsidika fotsiny re ahy. Fa inona moa zany ny fiveranareo menakavy an'io zanako io mbola olona ihany ve sa andevonareo? Raha matora bodo tonga hitsidika sy resaka amin'ny anjarany ahy. Tena ifonana avokoa re renrehetra reny. Efa vonina iovy zahay. Zay tonga ray mifona. Fa inona mihitsy ny fiveranareo anay e? Ekeko fa tena sorena amiko mafy ianao e. Fa ifonana re. Ary mba velao mba hijeriny zafikeloko. Tsy misy zavikelinao zany ety Ramatoa. Tonatonana mahatsiravina. Tany aminao izy tsitsy izay andraikitra nyraisinao.
aizako ianao mbola solondreny niteraka indray no avy mananga anaty isan'andro. Ny sobavy solon-dravavy no mitondra ny ravavavy ary mivady manitsakitsaka tapony loha. Inona moa mbola tokony hifamerenany setra sy anjara raha ianao mandinika? Aza dia atao tonga amin'izany kosa reny resaka raha matora-body fa tsy misy tsy vita fampiresahana re. Izay ho averiko indray, teraka soamatsara izy, afaka ny tsilo dia milamindamina dia mifona avokoa. Fa teo sahala amin'ireny andevovavina reny ny zanako. Mety izy ianao mitoerako, teraka vavy ianao. Ka re mariny. Aleo mba tsy isika lehibe indray no nimba zavatra. Tena haiko hoe tezitra mafy aminay ianao fa henoko anie hoe naisetra zandroanao e. Fa zao aloha aleo mba miresaka moramora dia alamina fa ampy izay ngidragidra raha matora-body hatramin'izay ianao tsy nentina lamina mihitsy, tsy nentina ndefitra. Zao vao hoe be resaka eo, tsy misy. Ary raha tsy tianao no androahako anao tahaka setra dia avy hatrany dia mandehana fa tsy maninona e. Raiko, fa dia inona ary ny tadiavinao ary ho lelafina faladianao? Ny ilaiko tsy mila anareo mianakavy manelingelina amin'ny fiainan-janako tsony avy ela ozy aty fa vitako ny aza te atao an'izany ny tokantranon'ankizy raha matoa. Hatramin'izay ianao niditra tamin'ny fiainandry zareo tsy naninona mihitsy. Zao vao hilatsaka tsehatra ka hoe inona. Velao ary aloha andefa hitako hoe tena mbola mafana be loatra ny fonao e. Manaraka miverina. Tsy dia misy tokony hiverenanao tsony e. Fa any dia hitadiavady izay mety aminao zanakao fa ny tsy mety aminao. Mampamangy amin'izy telo mianakao re dia azafady mba ameo azy reto zavatra reto. Omeko azy ty mba tsy ho tsinika amin'ny zanako fa raha ny nataonao veloma ianao fa tsy veloma ianao e. Oay, fa tsy setra veto medaladaly ito. Aleo tsoko mihitsy ka. Atsapaiko mihitsy fa tena tsy tiako zao ka. Setra manao ny ianao? Oay, tena ngiapasy marina. Oay aka marina. Salama ianao pastera. Finy ty ataony sety avy mihitsy aloha si resaka ka. Raso ary aloha alefako ty olona ity dia toizana ny resantsika avy eo dia ahoana pastera? Fa iny ty ataonareo rakizy tena zao kosa ve ny fanarahana teny ambony alitary? Oka re to ilozany se mihoatroatra aloha fotsiny eo e. Fa nga tena misy olana lehibe tokoa nareo dia izao sisany ny hafarany. Tena misy olana goavana be tsy haiko vahana mihitsy. Fa ahoany dia izao hoe mba vahaolana amin'se zaho aza ny voamaika lasa olana goavanako. Ka tsy hitako tsony izay hevitra re pastera. Mandeha atsy tabataba voalamiko ny teroa mikotaba be indray sasany. Eny efa hitako sy reko tokoa aloha reny korotana be nisy taminareo reny ka milina mifampiresaka tsika teny mianaka fa tsy mety mihitsy zao ka sasy tsy mazoto tsony. Za ve moa aninona pastera? Mino koa fa anjara tsy anisy olana an'izany fa ny reniny zao no to lasa ny ovoabeko zany. Fa tokantranony izy anga io ka tsy anareo roa nareo ihany mandidy sy manapaka an'io. Ka mihitsy nge le olana pastera. Fa hony taloha neny no mitsabatsabaka ny tokantranonay tsy zaka ny anjara l izy dia mifamaly lava ry zareo. Fa ankehitriny io koa fa manao ny ataony neny ny anjara malailo anjana izy. Izay ka tsy avela mitsidika azy telo mianaka tsony mangalatra amin'ny makany rehefa hoe tsy izy fa lasa manapitra zaitra nofitra. Mafy angeza amin'ny pastera ka zay ny le ho alamitsika nareo roa aloha ny resako voalohany dia hitatsika eo ny amin'ny retoreninareo rehefa aveo fa miangavy an'izay kosa aloha ajanony manomboka masona androandroany ty adalamby ataony sety tsy mety mihitsy zao. Mifona ry pastera alio fa tsy alao tsony ahy. Eny manaika aloha fa ny fakapanany mahery fa nyvavaka io ihany ny ampinda hety miady ary nareo koa ohatrany tsy dia hitako ny vavaka tsony tatoako tena mahamenatra ry pastera. Ao fa rehefa milamina tonga ahy ka tokony zao mikorotan'izao mihitsy ary nitolomanareo ambavakako. Ao fa ho any amin'ny anjara hitsidika azy any izy dia ho resariko dia mifanao fotoana mitokana sika telo mianaka dia miresaka tsara fa tena tsy tiako mihitsy zao ataonareo zao ka manambany voninahitry'Andriamanitra mihitsy zao. Tena mety be zany pastera.
soa fa misy ianao tena misaotranao mariny Andriamanitra isorana fa tsy zaka ary tonga avy sy mivavaka milady dia mba ialao amin'izay io fa zaran-dratsy io eny pastera fa ho avy mila mahita anseha zany eny tompoko. Natolotra anao teo tokatranoko dia mpeny ninjara soa no ry lalaina Patrisia. Ireo namelona ny tantara ny Ony, Tina Vololona, Louise, Faly, Gaston. Nana Totosa, ny Ony Ramana Misapa. Raha ampitsy ny tohiny.